Araka ny fandaram-potoana izay napetraky n'ity secrétaire général ny francophonie ity Ramatoa Michael Jean zany dia nitsidika réunion tamin'ny filohan'ny République Malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny tenany androany teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha nanambarany ezaka efa vitany Madagasikara ao anatin'ny fiomanana amin'ny fandraisana izay fivoriana goavana izay ny vahiny manakaza. Tsy tokony atahotra ny asa fampiororona i Madagasikara indrindra amin'izao akatoko ny fandraisany sy ny fionambe fahenambin'ny folo ny an'ireo tany miteny amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay izao. Izay moa no nambaran-Ramatoa Michael Jean secrétaire général ny fikambanana OIF nandritra ny fitsidiana nataony sy ny fionany tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny ity atoandro ity teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha teny. Notre détermination est de ne pas être seuls ensemble, mais bien ensemble. Nous sommes à réfléchir et à nous mobiliser pour faire en sorte que sur cette question de la menace terroriste, nous puissions avancer avec des stratégies, une stratégie de mise en commun et de mutualisation de nos savoir-faire, de nos dispositifs, de tout ce qui nous permet en termes de renseignement, de mobilisation, de formation, de pouvoir mieux anticiper, répondre et assurer la sécurité des populations. Ce n'est pas le problème d'un pays, d'une partie du monde, c'est un problème aujourd'hui global et mondial. Maro izy ireo fepetra izay horaisina amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritra io fionana io. Fa ankoatr'izay dia namafisina ny Ramatoa Michael Jean ihany koa fa dia maro ireo tombontsoa ho azon'ny Madagasikara sy ny Malagasy amin'ny fikarakarana ity fionana an-tampony ity amin'ny volana Novambra 2024 izany. No tanysainy manokana moa ny mikasika ny fotodrafitr'asa ny fampisehoana zao toa izao ny akanton'ny firenena mba hisintomana ny mpizahatany sy amin'ny sehatra maro samihafa ihany koa. Raha araka ny nambarany ihany moa dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Tsy aivina fa dia firenena sy fitondram-panjakana misa 80 ano any no horaisin'ny Madagasikara mandritra ity fionandehibe ho an'ny francophonie ity.